La 4G Batelma vous présente Ni Vava. Ankizy telo volana no ayahina ho mitondra ny tsy mikaretina coronavirus izy amin'ny hôpitaly Ambomiandra. Isan'ny toerana natokana iray ho an'ny valanaretina coronavirus. Ny zava-misy eny an-toerana noentina aminao anatin'ny fampalalam-baovao androany. No tanterahana androany ny fandrarahana ranom-panafody tamin'ireo taksibe eto Antananarivo iverina hiasa rambitso. Entitra ny fanaraha-maso hoy ny avaniovany ATT isorohana ny fiparitahan'ny valanaretina coronavirus. Miiba $7.30 ny anjifanan'ny barilan'ny petrolina amerikanina. Voalohany teo amin'ny tantaran'ny famokarana sy ny fanjifana petrolina maneran-tany izany. Tokony ampidina ny vidin-tsolika aty Madagasikara amin'ny fidinan'ny vidin-tsolika eo amin'ny tsena iraisam-pirenena hoy ny Pahy Toekarena. Miomana amin'ny fiverenan'ny fampianarana ireo mpianatra hanala fanadinana eto an-drenivohitra. Ao anatin'izany ny famerenana ny lesona fa eo ihany koa ny fanomanana ny fitaovana iarovana ny fahasalamana. Eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena nanomboka miverina tsikelikely amin'ny laoniny andavanandro ny mponina ao ioaniny. Na eo aza izany mbola manano sarotra ny fanarenana ny Toekarena any an-toerana. Ny anditiny revitra. Miarapa tompoko lasy tompoko vava tonga soa eto amin'ny fampalalam-baovaon'ny Kolo TV ka manasanao ary anaraka izany hatramin'ny farany. Nanomboantsika izany ankizy kely telo volana no ayahina mitondra ny tsy mikaretina coronavirus etsy amin'ny hôpitaly Ambomiandra. Isan'ny toerana iray natokana ho an'ny valanaretina coronavirus. Nanadiady teny an-toerana ny mpanao gazetin'ny Kolo TV FM tamin'ity androany ity nijery ny zava-misy araoara. Aty amin'ny hôpitaly ho an'ny natokana ho an'ny zaza aty Ambomiandra no misy ny mpanao gazetin'ny Kolo TV FM amin'ity anio ity ijery ny zava-misy. Ity toerana ity izay natokana ihany koa hitsaboana ireo olona marary ny valanaretina coronavirus. Dia isan'ireo toerana andraisana ireo ankizy ayahina na koa ireo ankizy marary voan'izay valanaretina coronavirus zay ity Ambomiandra. Dia aro jerentsika ao anatin'ity fanadidina ity ny zava-misy ihany ireo mpitsabo sy ny zava-misy eto amin'ity hôpitaly ity mahakasika izay fiatrena ny valanaretina coronavirus zay eto Madagasikara. Toerana efatra no hitsaboana ireo marary ny coronavirus raha ho an'ny eto Antananarivo no jerena. Ahitana ny eny Anosiala, ny etsy amin'ny hôpitaly Manarapenitra Antotapenaka, eny amin'ny hôpitaly Befilatanana ary ny eto Ambomiandra. Ny eto amin'ny hôpitaly Ambomiandra no hitondrana antsika ao anatin'ity fanadidina ity. Isan'ireo toeram-pitsaboana mandray an-tanana ireo ankizy ayahina sy mitondra ny valanaretina. Atreto misy 10 ireo no ayahina fa mitondra ny tsy mikaretina coronavirus nandalo teto amin'ity toeram-pitsaboana Ambomiandra ity. Iray amin'ireo no mitondra ny tsy mikaretina ary efa sitrana somatrara atreto ary efa tafaverina eny anivony fianakaviana. Ankehitriny kosa misy ankizy kely iray 3 volana ayahina fa mitondra ny valanaretina coronavirus ary voatazana eny an-toerana amin'izao fotoana izao. Tato aminay zany izay le cas confirmé anankiray izay nalefa ny Befilatanana zay zany tena cas positif. Amin'ireo olona 10 ireo zany aloha hatramin'izao dia nilay zany tena confirmé aloha le zazakely roa taona. Efa lasa efa sitrany izy satria tamin'ny 30 izy hita dia efa lasa izy tamin'ny 17 avril. Dia izy io critère-ny fasitranana zany dia janona tato aloha mihoatran'izay 9 andro zay zany tany tena izy. Dia io zazakely io ary mpivalana kely fotsiny tena problème ny tamin'izy taty aminay c'est jour 3-4 jours sy farana dia rehefa tsy nanina intsony mandra-pivoakany. Traitement symptomatique fotsiny nataony fa tsy nampiasa an'ilay traitement ity tena traitement na koa traitement tsisy fièvre tsy nikoaka tsy nanina miandry 48 heures après manao deuxième prélèvement négatif foana. Zay zany ny critère de guérison le zazakely. Faran'izao vao tamin'ny lahady teo nisy anankiray cas suspect nalefan'ny hôpital des enfants Tsaralana amin'katy aminay. Dia zay izy miaraka indray zany niony ao zazakely 3 volana
sy ny reniny anankiray roamboropolo taona mbola cas suspect zao io matsy le misy fanazavana azy le cas suspect sy ny cas confirmé fa cas suspect zany dia lasa manao tsy maintsy atao an'le test aloha atao PCR zay vao afaka miconfirmer zay hoe positif izy na négatif. Manomboka eto ho any amin'ny toerana natokana ho an'ireo marary sy ireo olona ayahina mitorany valinaretina izahay. Toerana voatokana tsy natao hifampikasoana amin'ny olona hafa tsy ireo mpitsabo ihany. Eto ny fepetra manomboka eto. Efitrano tsy azo vangina, takina ny fanaovana arovava ary fepetra maro samihafa ihany koa no tsy maintsy atao iarovana ny fahasalamany ny hafa. Alohan'ny hiditra amin'ilay marary aloha zany a tsy maintsy hoe miaro misy fiarovana bebe le hoe équipement EPI dia le EPI a misy manomboka amin'ny calo dia misy ny lunette dia afaka asiana viseur koa dia misy koa ny masque dia le masque ampiasainay ao a le FFP3 no ampiasainay ao rehefa miditra amin'ilay marary dia hafa ny ampiasainay rehefa ty ivelany dia misy ny surblouse a dia ao koa misy manao combinaison koa zay a dia misy ny gant dia misy ny surchaussure zany hoe protégé zany zay a de la tête aux pieds. Ireo zavatra nefa misy ordre misy protocole tsy maintsy arahana hoe ahoana ny atao rehefa apiditra an'le izy dia ahoana koa ny atao rehefa mivoaka avy eo ohatra hoe miditra ao ianao misy hoe ahoana inona ny atsofoka voalohany inona ny ampidirinao farany mivoaka ao ianao inona ny esorina voalohany inona ny esorina farany manaty tsy maintsy manaraka an'izay protocole zay zany a rehefa miditra sy mivoaka ao amin'ilay marary. Araka izany tsy maintsy niroso tamin'ny fanaovana ireo fitaovanareo izahay mialohany nidirana tao amin'ireo olona ayahina ho vola ny valanaretina. Hentitra ny fampiarana ireo fepetra mba hiarovana ny mety ho fiparitahan'ny valanaretina. Tsy maintsy hodorina sy tsy azo ampiasaina intsony ny fitaovana izay efa nentina tamin'ireo marary ireo saingy noho ny zava-misy ankehitriny tsy afaka manatanteraka izany ny tompom-pahasalamana noho ny tsy fampiany fitaovana. Misy araka izany ny fomba ataon'izy ireo mba hikajiana ireo fitaovana ireo. Raha ohatra sendra hoe tena tsy ampy fantatra moa zao fa manahirana mitady an'le EPI le izy koa le mpifiriny lehibe mpame antsika sahirana ihany koa dia tsy maintsy atao zany a zay kojakojan'le EPI aloha ny nataonay aloha hatreto hoe raha ohatra mbola azo ampiasaina le EPI dia tsisy rovotra tsisy ihany dia le surblouse ity anay alonanay amin'ny rano misy eau de javel misy dilution ampitao anazy dia mitsanona hoe mandritra ny 30 minutes anatin'ny iray dia ataonay izy azahoan'ny masoandro azy dia azo ampiasaina indray rehefa ohatra ka tsisy infraction mihitsy n'le akanjo satria tsika tsy maintsy mitsitsy satria mbola tsy fantatra ty mbola lavitresaka ty tolona ty le so dia anirantsika tsy manana tsy aloha mitsitsitsitsika tsika efa zatra n'izay fa maharovana ihany kosa nefa reo olona andeha mitsabo. Tonga ato amin'ireo marary ary izahay ankizy kely telo volana no ayahina ho voan'ny valinaretina coronavirus hatreto eto amin'ity tompom-pahasalamana ity. Raha ny tafa ny fanaovana tamin'ny reniny tsy mbola nisy fianakaviana na olona iray akaiky azy ireo no voan'ny ty aretina ity saingy tsy maintsy manaraka ny fepetra izy ireo ary miandry ny valin'ny fitiliana izay efa nalefa eny anivon'ny Institut Pasteur. Zay tompoko avy any Alarobia dia izy mikohaka dia mikohaka izy dia avy eo ohatran'ny mivadika saika sepitra izy dia tonga dia nentinenteny amin'ny dokotera tsara lalàna dia nyteny tsara lalàna no nandefanay tyty. Ny zavatra atao aminazy manasa orona dia manao hevoka isaky ny adiny telo zay zany ny zavatra ataonay ato zao. Ny resaka sakafo indray zany ry zareo no miantoka ny sakafonay maraina ataondro hariva izy dia koson'ny zazakely isanandro onony izay tompoko ampiasa raha sanatria fa irina mba tsy hisy satria ny aminay mbola tsisy ho ny any aminay koa mbola tsisy voan'izany dia zay ny angatahana mafy amin'Andriamanitra miandry ny varina test rapitso. Aorian'ny fitsidiana miroso ny fanesorana ireo fitaovana nentina ny tsidiana ireo marary ireo mba hahafahana misoroka ny hafa sy mety ho fiparitahan'ny valanaretina. Ilaina ny fitandremana izany ho an'ny rehetra ny fanazavana nambaran'ireo mpitsabo fa ilaina trany ny fitandremana ho an'ny rehetra ary zava-dehibe ny fanaovana arovava sy ny fianajana ireo fepetra rehetra. Tena misy io tompoko ary tena mila fitandremana be dehibe dia mila manaraka tsara ny torohevitry ny fitondram-panjakantsika dia io moa zany ny tena maro indrindra dia le méthode de barrière zay ny tena fitaovantsika voalohany indrindra le hoe manasa tanana
dia manao arovava. Zay zany tena angatahana voindrindra voalohany indrindra satria ny fanasana tanana zany dia mamono an'ilay micro apetraka amin'ny tanana zay lasa tadiavitsika lefa any amin'ny maso na any amin'ny sofina na amin'ny olona ny misikotra ohatsy na mangididy ny maso dia iny mitondra ny aretina. Zay zany ny tombony voalohany amin'ilay manasa tanana. Tombony faharoa amin'ilay manao arovava rehefa miresaka amin'ny olona iny pitijoro iny tompoko ny tena mahavoan'ilay fifitran'ilay aretina dia mila manao arovava daholo zany ny olona rehetrarehetra dia amin'izay mba miaina ny riska hoe ahafahan'ilay micro mipitany amin'ilay olona. Nentina ho anao ity horonan-tsary ity nijerevana ireo zavamisy eny anivon'ny toeram-pitsaboana manoloana ny valanaretina coronavirus izao. Nentina ihany koa ary nampahafantarana fa misy ary efa tonga eto amintsika ny valanaretina. Adidiny tsirairay araka izany ny manaraka ireo fepetra rehetra mba hisoroana izany. Miampitelo ireo olona sitra ny coronavirus eto Madagasikara araka ny tatitra izay navoaka ny centre de commandement opérationnel eny Ivato tamin'ity androany ity tamin'ny 2 ora tolakandro teo. Tsy misy kosa ny tranga vaovao ho amin'ity androany ity fanandeha. Tsy nahitana fiovana ny isan'ireo olona mitondra ny tsimikaretina coronavirus eto Madagasikara raha ny fanambarana nataony teo anivon'ny centre de commandement opérationnel Covid-19 teny Ivato tamin'ny 2 ora tolakandro teo. Ny ampitelo kosa ireo olona voamarina fa sitrana raha ny fanazavana. Zao ary ny taremarika vaovao indray amin'ity andro ny talata 20 aprily 2020 ity. Hatreto aloha zany dia tsy nisy ny tranga vaovao izay natiliana ny tsimikaretina coronavirus. Zany hoe mijanona ho 20% nisan'ireo olona zany hatramin'ny etombohan'ny natongavan'ity valanaretina ity teto amintsika no voapirofo ary voatily zany fa mitondra ny tsimikaretina coronavirus. Ny isan'ny sitrana kosa dia ny ampy anankitelo. Zany hoe 470 no total ben'ny olona sitrana zany ny valanaretina coronavirus hatramin'ity andro anio ora itenenana ity. Zany hoe 770 ireo mbola manaraka fitsaboana. Ny forme grave na ny tranga mety haningotra ny ain'ny marary moa zany dia tsy misy ary tsy misy ny maty. Nanamafy ny tompona andraikitry ny fahasalamana fa ireo olona manana antony manokana toy ny asa, fianarana, fiantsenana, ireo ihany no tokony ifamezivezy eny an-dalana. Ilaina araka izany ny fanarahan'izy ireo ny fepetra mikasika ny fisoroana ny valanaretina coronavirus toy ny elanelana iray metatra, ny fanasana tanana matetika ary ny fanaovana arovava. Ireo olona ifamezivezy mitombo ireo Babi Stefana zany dia tokony ireo olona mianatra, ireo mpampianatra dia ireo olona voatery hiasa. Tsy hoe kory zany hoe isy taxi be manomboka rapitso dia andeha hivoaka daholo ny rehetra na tsy ao anatin'izay sokajin'olona izay zany dia hoe andeha hivezivezy ohatra hoe hitsangatsanga na hifamangy averimberina foana zany fa olona voatery hivoaka ny trano ireo olona ireo na hianatra na hiasa na hiantsena moa zany tokony olona zany misy sarotava manarona ny vava sy ny orona daholo zany no mivezivezy an-dalana, ny hita any an-tsekoly, ny hita any amin'ny birao rehetrarehetra, ny hita any amin'ny toeram-piasan'ny olona tsy miankina rehetrarehetra eny ary tsy esorina mihitsy mandra-pahatonga ny trano. Ankoatra izay, manentana ireo olona marefo ara-pahasalamana ihany koa ny tompona andraikitra hanaja hatrany ny fihiboana ho fisoroana ny fiparihan'ny ity valanaretina ity. Tsy refeo ary tsy nanatrika ny fampahafantarana tamin'ny fomba ofisialin'ny Covid Organics ny solon-tena maritry ny OMS omaly. Ny OMS raha teo tsy afaka mandrara ny fampiasana ny Covid Organics raha nambaran'ny tale generaly ny IMRA fanandeha. Tsy tazana teny toerana nandritry ny fampahafantarana tamin'ny fomba ofisialy ny fanefitry ny coronavirus Covid Organics teny amin'ny IMRA itosy ny solon-tena maharitry ny sambadrara ny firenena mikambana misana ny fahasalamana na ny OMS omaly. Tsy naharenesa-peo ihany koa ity sampandrara ity mahakasika ny fankatoavan'izy ireo na tsy ny fampiasana ny Covid Organics ho fanefitry ny coronavirus. Raha tsy ahivina, namboaka torolalana mahakasika ny fampiasana ny zavamaniry Artemisia atao fanafody ny sampandrarahan'ny firenena mikambana misana ny fahasalamana ny taona 2020 sy 2020. Taorian'ny fikarohana lala sy ny fanaraha-maso natao, nanambaran'ny OMS fa tsy tokony ampiasaina atao fanafody hitsaboana tazo ny zavamaniry Artemisia.
Tsy mbola naneho hevitra kosa treto ny sampandrarahany firenena mikambana misana ny fahasalamana manoloana ny fampiasana ny zava-maniry artemisia ao anatin'ny covid organics ho fanefitry ny coronavirus rehefa nantsony ny mpanao gazety ny Coltivy FM. Etsy an-daniny nanambara ny tale jeneraly ny IMRA ny dokotera Charles Andrianjary fa tsy anjara andraikitry ny OMS ny mandrara ny fampiasana ny artemisia sy ny fanafody covid organics saingy afaka maneho hevitra izy ireo na azo ekeny zany na tsy. Dia ny zavatra ray hoe ny OMS koa tsy afaka hoe teny amin'ny fanjakana malagasy hoe tsy azo ampiasaina ty fanafody ty, zay aloha tsy afaka vitan'ny OMS zay zavatra zay, fa izy fotsiny mety miteny izy hoe azo ekeny ty na tsy azo ekeny ty na salamsana. Teraka fifaноlanana ny makasika ity zava-maniry ity etsy andaniny ny firenena andalam-pandrosoana ty Afrika sy ireo firenena aziatika tahaka ny Chine manambara fa mahomby ary tsy misy atahorana ny fampiasana azy. Etsakilany kosa ny OMS sy ireo mpamokatra fanafody fantadaza matanjaka eran'izao tontolo izao milaza fa tsy mandaitra amin'ny fitsaboana ny tazomoka ny artemisia. Mitodika aty Madagasikara, ny masin'ireo manam-pahaizana maneran-tany mety hanova ny tantaran'ny firenena malagasy ny fahombiazan'ny fanafody vita avy amin'ny artemisia io. Samy manana ny heviny olon-tsotra manoloana ny covid organics ho an'ireo izay nanontanian'ny mpanao gazety tamin'ity androany ity nanambara izy ireo fa vonona ny sotro izany fanadina. Niteraka resabe teo anivon'ny fiarahamonina sy ny tambanjotra serasera ilay covid organics taorian'ny fanehoana tamin'ny fomba ofisialy omaly. Tsy vitsy amin'ireo olom-pirenena nanaovana fanadihadiana androany no nanambara fa ampiasa ilay fanafody fanefitra amin'ny coronavirus. Ilay atao hoe covid organics izay hitan'ny mpikaroka malagasy. Za manokana aloha dia zao zarako hoe mba nisy malagasy nahitan'le fanefitra le izy atao hoe fanefitra angambana andraisana azy satria mbola tsy hitany tena fahamarinana. Fa za manokana zao eo ampiainako dia mihinana rehefa mahita hoaniko tsara. Raha sosokevitra zany raha ohatra izy hoe tena olona malagasy miaina malagasy azy dia tokony sotro izy. Fa le fanakianana vetement amiko tsy dia tokony atao tsony ngamba amin'izao fotoana izao. Zay ngamba. Eny tonga dia mampiasa tanteraka mihitsy satria teo salamy sady vokatra malagasy le izy zany no zara raha misy an'io dia misy an'iny koa no ahafahana miasa zao dia zao tsy niasa mihitsy raha ivolana tsy nampidi-bola misy an'iny angamba nahatonga ny filoham-pirenena namoaka ny olona mba hiasa aloha satria efa manantena hoe sitrana amin'iny zara raha misy an'iny hihinana tsara mihitsy rehefa mahazo meko zanako rehefa mahazo ko. Io fo ny anontaniana za tsy dia manana problema fampiasana le fanafody satria zavatra iny zavatra vita malagasy za koa malagasy raha to donc tsy dia misy problema aminazy mba mampiasa le fanafody raha hoe zavatra efa nandalo dingana maro volana io vao navoaka tamin'ny dia efa olona manam-pahaizana maro ny karakara iny na sady za zao tsy manana problema fampiasana le izy mihitsy. Raha tsy aivony nampahafantarina tamin'ny fomba ofisialy omaly ny covid organics izay avy amin'ny zava-maniry atao hoe artemisia. Nanambara ny flo fa efa nahomby tamin'ny ady tamin'ny tazomoka io zava-maniry io ka hoentina indray mandresy ity valanaretina ity. Hozaraina maimaim-poana amin'ny olona sahirana io fanafody io raha nanambaran'ny filoham-pirenena hatrany. Niteraka resabe ankehitriny fiparitany fampitam-baovao avy amin'ny Académie nationale de médecine de Madagascar. Fampitam-baovao nampiseho ny iain'izy ireo manoloana ny covid organics. Michel Arnardo. Taorian'ny famoahana rapomba ofisialy ny covid organics omaly ny sesesy ny fanehoan-kevitra isan'ireo naneho ny heviny ihany koa ny avy eo anivon'ny Académie nationale de médecine de Madagascar izay ivondrona ny mpampianatra misahana ny fahasalamana sy ny fikirakirana ny fanafody eny amin'ireo anjerimanontolo, ny mpikaroka, ny filohan'ny olavitry ny mpitsabo, ny farmasia, ny société savante. Voalaza tao anatin'ny fampitam-baovao sy fanambarana fa manaitra ireo mpanapa-kevitra isan'ambaratongany sy ny ray aman-dreny izy ireo mba samy miandray ny andraikiny. Tsy mbola voafaritra mazava ho izy ireo ny porofo siantifika mikasika ny covid organics. Raha azo tamin'ny antso an-tarobia ny tompon'andraikitra iray eo anivon'ny akademia dia nilaza mazava sy nanamarina fa aiay ara-tsiantifika no apetraka izy ireo.
notsim-piany ihany koa fa misy ny tsy fanajana ny lalàna amin'ny fizarana ny Covid Organics. Raha ny fanazavany araka ny lalàna ny piasan'ny fahasalamana sy ny tompo-pahasalamana ihany no mizara ny fanafody. Raha ny fanazavana hatrany tapany voalohan'ny fanambarana ihany ity mivoaka ity ary mbola isy ny toin'izay. Fantatra fa isy ny fivorian'ny filan-kevitra eo anivon'ny Académie nationale de médecine de Madagascar raha ampitso ary isy ny fanazavana bebe kokoa momba ity fanambarana ity aorian'izay. Andrasana araka izany ny toin'izay. Nanao fanambarana androan'ny masivo Amerikana fa hanolotra vola mitentina roa faingo dimy tapitrisa dolara any Madagasikara i États-Unis fanampiana arabola entina anoanana ny sehatra ny fahasalamana manoloana ny fiparitany valinaretina coronavirus. Michel Aranarjonatra. Gouvernemanta Amerikana no mpamatsy vola lehibe indrindra ny sehatry ny fahasalamana sy ny mahaola maneran-tany na ho an'ny fampandrosoana lavitrezaka na ho an'ny ezaka fanamafisana ny fahaiza-manao. Tao anatin'ny 10 taona farany, mihoatrin'ny $1 ny fanampiana ho an'ny sehatry ny fahasalamana nomeny mpandohetra Amerikana ary manodidina ny $7 ny fanampiana ankapobeny ho an'ny sehatry ny mahaolona. Eto miatrika ny fiparitahan'ny valanaretina coronavirus maneran-tany nanolotra $500 i États-Unis hiatrehana ihany koa ny amiana ara-pahasalamana ho an'izao tontolo izao. Ho an'ny Madagasikara kosa nanambara androany masovo Amerikana Michael Pelletier fa hanolotra $500 izy ireo. Androany dia fifaliana hoay ny manambara fa États-Unis dia hanolotra ho an'i Madagasikara fanampiana fanampiny mitentina $500 ho fanohanana ny sehatra ny fahasalamana ary indrindra amin'ny fiatrehana ny valanaretina coronavirus. Io vola io dia hampiasaina hanamafisana ny vahaolana ara-pahasalamana manerana ny farenana ka ao anantina izany ny hopitaly sy ny laboratoire ary ireo mpisehatra ny fahasalamana eny ifotony. Io fandraisana anjara amin'ny ady amin'ny COVID-19 io dia porofo fa mafy orana ny fifandraisana izay misy io aminay sy ny vahoaka ary gouvernemanta malagasy ary hanampy amin'ny fiarovana ny fahasalamana ny vahoaka malagasy izany. Isika rehetra miaraka no handresy ny COVID-19. Raha ny antotanisa tao anatin'ny 20 taona ho an'ny Madagasikara manokana, mihoatra ny 500,000 tapitrisa ny fampiasam-bola ny États-Unis teo amin'ny sehatry ny fampandrosoana sy ny fiatrehana ny ameana ary ny $700 tapitrisa amin'io dia teo amin'ny sehatry ny fahasalamana. No tanterahana androany fandrarana ranom-panafody tamin'ireo taxibe eto Antananarivo iverina iasa arampitso. Etitra ny fanaraha-maso hoy ny teo anivon'ny ATT. Iona saina. Nilana aminay zany tamin'ny maraina be zany tonga teto nefa le izy novaina impera speran'izay le ametsahana DDT. Dia zay no impera dia moto fotsiny zany zay nefa nogasovaly lavolavo sa nandena keto. Dia tokony zany hoe zay tonga eto dia tokony omena le DDT to. Nilana faharoa misy fampanantenana mena hoe ray hetsy ariary tamin'ny filoham-pirenena. Afaka 3 andro izy omena le izy. Efa fiboana fanitelo zao nefany fa dia manjanaka tsy misy sakafo. Piasa tena daholo leo fitatitra reto tsy mandray karaha misy ambolana. Zay zany ny vahoaka hoentiny zay tsy manohatra mitondra zay fandaminana atao fa eo amin'ny resaka gasovalina zany tokony mba asiana fanampian'ny fanjakana zany mivantana ty amin'ny mpitatitra mba hahafahanay mifampitsindra amin'ny vahoaka satria raha nonotra freza tsy zakany vahoaka sahirana. Fa le gasovalina zany tokony mba mena gasovalina farany tsy afaka 5,000 isaky ny tomobile. Tahaka izay ny fitakian'ireo mpitatitra ny ariva teo mialohany anatanterahana ny fandrarana fanafody ireo taxi be izay iverina iasa hanomboka arampitso.
manoloana izany nanambarany teo anivony ATT fa afaka miasa avokoa ireo fiara rehetra fa tsy araky ny lamina napetraka tany am-piandohana ny amin'ny hoe nilaran'ny fiara ankasa no miasa ny alarobia ary ny tsy ankasa ny alakamisy fa miasa avokoa ireo taxi be rehetra tsy nisy resaka kosa ny mahakasika ny solika sy ny fanampiana izay notakin'ireo mpitatitra ankoatra izay ito isaky ny ariva ny fandrarana fanafody ireo taxi be rehetra rehefa naena zany le isan'ny olona ao anatin'ny fiara satria tsy nasina le couloir dia nisy fanapahan-kevitra teny anivon'ny ministera zany fa miasa daholo ihany ny fiara rehetrarehetra zay zany fanapahan-kevitra faran'izay na paire na impaire miasa daholo ihany mba hanomezana fahafahapoa an'ireo le mpitatitra reo ny isan'ny olona ao anaty taxi be satria ny taxi be tsika tsy mitovy ny toerana ao anatiny ao misy ny 18 place misy ny 22 place misy ny 27 place misy ny 32 place fa ny fepetrany raisina zany dia iny couloir iny tsy azo asiana olona dia isy fanaraha-maso manomboka rapitso sady ataon'ny mpitandro ny filaminana no ataon'ny élément de contrôle ny ATT sy ny ministère ny fitaterana ka eto aloha tsy mampitahotra an'izaniza fa manambara kosa fa zay minia mandika lalàna mifehy fitaterana sy ny fifamoivoizana anisan'izany ohatra ny excès de vitesse ny téléphone au volant dia hiaran'ny lalàna izy ary tsy ambahamba ny mpitandro ny filaminana ametraka azy any anaty fourrière nozaraina tamina toerana fito ireo taxi be rehetra nampifandray Antananarivo renivohitra sy ireo commune manodidina nisy ihany koa ny lamina napetraka ho an'ny zone urbaine izay norarahana ranom-panafody ka ny association fity avokoa no niantoka ireo ranom-panafody rehetra aray maso ny fanajana ny boky nandraikitra sy ny lalàna mifeny fifamovozana ary ireo fepetra ara-pahasalamana napetraka manomboka rapitso zany amin'ny 5 ora maraina dia handeha ny taxi be rehetra eto Antananarivo zany na ny zone urbaine na ny suburbaine manomboka amin'ny 5 ora maraina mifarana amin'ny 3 tolakandro ny frais tsy miova fepetra anankiroa tsy maintsy raisina fepetra voalohany ny fepetra ara-pahasalamana tafiditra anatin'izay fepetra ara-pahasalamana zay ny désinfection zay ataontsika androany satria io zany isy isanandro isaky ny folakandro zany dia tafiditra an'izay koa ny fametahana masque na ny arovava na ny mpandeha io na ny mpamily sy ny mpanampy anazy tsy maintsy manao arovava zany araka izany tsisy ny fiakarany sarandalana na ho an'ny mpitatitra amin'ny zone urbaine na ny suburbaine ary isy ny fanaraha-maso entitra lafo mavao hafa kosa indray no ahafahan'ny fitsarana ireo rola voalaza fa paraitsy kombakomba tamin'ny fivoan'ny filohan'ny FMF raha olona Rabekoto tany ivelany akoatra izay dia niala tsy ho mpisolo vava any Arifina Eliso i maître Willy Razafinjatova sy ireo mpiara-miasa amin'ny Hiona Senatra. Nivoaka ny didim-pitsarana momba ilay raharaha firaisana tsy kombakomba tamin'ny fitsoan'ny Raoul Rabekoto tany ivelany no ahafahan'ny fitsarana ireo roalahy izay voalaza fa ampirahy tsy kombakomba tamin'ny fivoahany ity filohan'ny FMF ity tany ampitan-dranomasina araky ny nambarany mpisolo vava azy ireo. Ho an'ny sada zany le principal dia relaxé pur et simple zany izy afaka madiodio fa koto kosa zany dia RBD le hoe relax au bénéfice du doute afaka koa izany izy. Niara-tsy ho mpisolo vava ny Arifina Eliso ihany koa i Razafinjatova Willy izay nisolo vava azy tamin'ny raharaha izay anenjehana azy noho ny fampidirany fianakavian'ity voapanga mpisolo vava hafa avy amina antoko politika iray no antony fialana raha ny fanazavana. Misy resaka nandeha avy any amin'le fianakaviana fa hoe zay metra tamin'ny telefôny mieritreritry hoe tokony ampidirinao ny avokan'ny tim satria ny tim no niaro anay hatramin'izay rehefa nanontany hevitry ny namako zany satria ohatrany sesisesy be loatra le avy amin'zareo dia ohatrany hoe forcena zany tsy maintsy instalenao anatin'ny procès io ny tim zany avokan'ny tim dia nanapa-kevitra zany ny avocat ato amin'ity cabinet misy atsika ty zay efatra menada mianaka dia hoe alao zany niala tsy hiaro-tsona ny Arifinantsika satria manjary misy coloration politique ny cabinetsika. Tonga eto fotoanany dokavarotra isika aorianan'izay ny atatsika mahakasika ny fiomanan'ny mpianatra amin'ny fiverenana an-tsekoly indray. Eo any koa ny olana amin'ny fizarana fanampiana eny ankasina eny. Rehefa avy ohatra.
mahay mandeha ny zanaka dadasineny soa ihany fefa vonina ny kirary anarany mandeha sady voatandrina daholo ny rirany maranitra surprise ato an-trano. Oops, mbola misy adino adinonao na ny safidiny kosy tsara ho azy. Ny kosy tsara indrindra anarany mandeha tsy bakabaka. Vaovao lehibe ny fikarohana momba ny kosy mety ho an'ny zazamena mandeha noho ny fisian'ny elastika amin'ny didiny 3 mitazona azy na feno azy ny kosy moly fixe no mitazona indrindra. Araka ny fikarohana nataonay ny kosy moly fixe no mety indrindra ho an'ny zazamena mandeha. Rineny mampiasa ny kosy moly fixe. Oui, appel vers tous les opérateurs. Oui, appel à l'international inclus. Oui, mes SMS, je ne les compte plus. Et oui, l'Internet à la vitesse 4G. 0,5 arrière par seconde vers FAF et Club First. 1 arrière vers Telma et 3 arrière vers les autres opérateurs. Vous aussi, soyez First. À partir de 10 000 arrières, First Premium. Et découvrez toute la gamme First sur www.telma.mg ou rendez-vous en Telma Shop. Telma, safidiko numéro 1 malagasy. Ho fanakanana ny mety ho fianaka ny coronavirus sy fiarovana anao dia tsara mahafantatra ireo fihetsika tokony atao. Sasa matetika amin'ny rano savony ny tanana na mampiasa gel désinfectant. Tapenao misandra ny vava sy ny orona raha sendra mikohaka na mievina. Azaho ny elanelana iray metatra amin'ny olona mikohaka na mafana hoditra. Fa teo no misikotra orona, ny mikosika maso na mikasika vava amin'ny tanana. Fa teo ihany koa ny mandrewaka amin'ny tany. Raha mafana hoditra, mikohaka, sepotra dia ampandrenezo ny mpitsabo na mitoby pahasalamana akaiky anao indrindra. Antsoina amam-pona ny 910 raha mila fanampana-zavana. Isika rehetra hiary entana eo Madagasikara ho lavitra ny coronavirus. La terre riche, l'herbe fraîche, beaucoup d'attention pour nos troupeaux et le savoir-faire malagasy. C'est tout ce dont Socolé a besoin pour vous offrir le meilleur. Toujours fait avec le vrai et bon lait frais d'un Tiravet. Socolé, le goût du vrai. Miverina eto amin'ny fampalalam-baovao isika. Mihiba fido $30 faingo $30 ny anjifanany barilany petrôla amerikanina. Voalohany eo amin'ny tantaran'ny famokarana sy fanjifana petrôla maneran-tany izany. Tokony ampidina ny vidin-tsolika aty Madagasikara ny fidina ny vidin-tsolika eo amin'ny tsena iraisam-pirenena ho ny pahay toekarena. Miantarandrianay. Miopapana ny filatsahan'ny vidin'ny barilan'ny petrôla amerikanina. Any Etazonia nanomboka ny alatsinainy teo no nidina latsaky ny $8 ny barilan'ny petrôla. Efa herinandro maro no tsy nitsanidina ny vidiny any an-toerana. Raha iverenana ny fiandohan'ny taona 23 teo. $80 no nanjifana ny baril 750 litatry ny petrôla. Nidina hatramin'ny $12.7 ny iray baril ny zoma hariva teo ary amin'izao fotoana izao moins $37,63 izany na mihiba $7.13. Na misy aza ny fidinan'ny vidin-tsolika eo amin'ny tsena iraisam-pirenena, njanona maro toerana ary tsy nampiova ny fanjifana solika eto Madagasikara izany hatreto. Ho an'ny pahay toekarena nanaovana fanadihadiana, tokony hatraika amin'ny vidin-tsolika eto Madagasikara ny fiovaovan'ny vidin-tsolika amin'ny tsena iraisam-pirenena io. Fanazavana azy moa zany hoe mbola ilay stoktsika eto hatramin'izay no ampiasaina amin'izao. Dia izay no tonga hoe mbola tsy mihetsika ny vidin'ny solika eto amintsika. Dia azo hatretina zany fa rehefa ho lanilandro na amin'izay ataontsika hoe fiteny mahazaritsika hoe arrivage manaraka zany tokony afaka hatretina sy azo arahana maso zay hoe manahoana zay fidin'ny solika zay. Livraison amin'ny volana mai, volana juin reo le midina amin'izao fotoana izao fa eto amintsika moa zany efa misy an'ilay fametrahana amin'ny vidin'ny
soka amin'izao fotoana ilay antsoina hoe structure de prix singa anankiray anatin'izay mandrafitra ny vidiny eto amintsika zay ny vidy ny vidianana azy tany ivelany gado hoe lehibe any moa zany satria miainga avy amin'io no afahana zay vao miampy ny hoe hetra sy ny zavatra hafa rehetrrehetra miaraka aminy. Miankina amin'ny fifanarahana amin'ny mpamatsy solika anefa izany fa ihany koa miankina amin'ny fanjifany Madagasikara ny barila amin'ny petrol ny mety io fiovaovan'ny fiatraikan'ny vidin'ny solika amin'ny tsena iraisam-pirenena io. Nefa ny ihany koa miankina ihany koa amin'ny sandabolatsika tsy mbola fantatra ny fiatraikan'izao krizy économique zao amin'ny sandabola rehetrarehetra zany mila jerena. Tsika zany tsy tonga dia eritreretra hoe ohatr'izao ny fidina no ohatr'izao fa azo eritreretina koa zao hoe tokony midina ihany manaraka cycle ozy izy ny fiteny zany ka ao aorianan'ity fidinan'ity zany a dia azo eritreretina ihany koa ny fiainan'ny tolotra ihany koa. Zao moa zany zao efa miezaka mampiena ny tolotra eo amin'ny tsena ny mpamokatra. Efa ny amina volana vitsivitsy mety any amin'ny farany taona ohatrany arakaraka ny fandehany zay le hoe zay moa le izy hoe tolotra sentinaty fa eo koa le famokarana zay. Araraotina aloha zany raha ohatra hoe midina le izy fa efa mivombonina ihany koa fa misy fiakarana tampoka indray rehefa nyorina. Tsy aivina, tsy mbola nilatsaka ny $10 hatramin'ny taona 3,750 ny nanjifana ny barilan'ny petrol tany an-toerana. Antony fidinan'ny vidiny ho latsaky ny $8 io ny tsy nisiany fifanarana tamin'ny teo anivon'ny OPEP ho fanenana ny famokarana izay niteraka ny fahafenoan'ireo toerana fitahirizana lehibe ny petrol maneran-tany. Miomana amin'ny fiverenana ny fampianarana ireo mpianatra anala fanadinana eto andrenivohitra. Ao anatin'izany ny famerenana ny lesona fa eo ihany koa ny fanomanana ny fitaovana iarovana amin'ny fahasalamana. Fanadina. Isan'ny fepetranapetraka ny fitondram-panjakana nandritra ny fioboana, ny fampiatoana, ny fampianarana ho an'ny mpianatra rehetra eto andrenivohitra. Maro amin'ireo mpianatra hanala fanadinana nandritra izany fotoana izany no efa niomana amin'ny fiverenana any ampianarana. Ho an'ny mpianatra nanaovana fanadihadiana, ny famerenana ny lesona efa vita tany ampianarana sy ny fanaovana ny fampiasana no isan'ny nataony nandritra ny fioboana. Fiomanana hatramin'izay aho nijerijery kahie kely ary izy lazainy hoe vombony. Lycée dia fizika no tena jereko dia mijery matematika ihany. Programma mbola tsy vita fa efa tonga lavidavitra ihany. Efa misy boky zay moa dia anaty boky ihany misy exercice maromaro. Dia efa misy polikopina exercice koa dia miezaka manao eny ihany. Isan'ny fanamby ho an'ny mpianatra hanala fanadinana ny fiverenana indray amin'ny fiainana any ampianarana. Akoatra izay, efa misy ny toromarika nomen'ny tompona andraikitry ny fianarana azy ireo mikasika ny fiverenana ny fampianarana. Misy page Facebook ny proviseur anay zay dia efa niteniteny izy hoe mianatra ao alarobia. Tablier sy masque koa izy obligatoire. Zay ihany fa le momba le Covid organique sa mbola tsy niteneny. Tanitako tena olana zao le virina fo maraindraina ndray. Satria efa zatra le confinement le teo dia fa taraikiraiky vomfo. Ny emploi du temps koa mety miova satria fahafantarako azy dia le maraina ihany mianatra dia le mizatra le izy koa. Araka izany, miverina mianatra ireo mpianatra anala fanadinana manomboka rapitso alarobia fa 20 ny volana aprily araka ny fanambarana nataony teo anivon'ny ministera ny fanabeazam-pirenena. Ireo mpianatra ao amin'ny kilasy fahadimy kosa dia hiverina any ampianarana manomboka ny alatsinainy ho avy izao. Misy ny fepetra ho azy ireo amin'izany ho fisorohana ny fiparitahan' ilay valanaretina COVID-19. Isan'ireo nankasitraka amin'ny fanapa-kevitry ny filoham-pirenena amin'ny fanomezana fahafahana hiasa hatramin'ny 2 ora tolakandro ireo mpiasa tsy miankina. Efa tsara io fepetra io hoy izy ireo na mbola mitohy aza ny ady atao amin'ny coronavirus. Ny alarana evso. Raha ireo olona nanaovana fanadihadiana androany, efa tsara hoy izy ireo ny fanapa-kevitry ny filoham-pirenena. Na eo aza izany, misy ihany ireo fepetra tsy maintsy raisin'izy ireo ahafahana manarina ny fatiantoka ateraky ny fioboana. Afaka mitsorika kely aloha zany a, misy tombo kely aloha tsy afena. Araka ilay zaka teo hoe efa mino fa mahazo tombo kely daholo ny rehetra. Tsy dia mahafapona izy a, satria mbola misy risika.
tsy fantatra zay fivoaran'ny aretina zao na manokana zao a dia aty aposika efa misy velma kasibosy a maka distance amin'ny oleo akaiky a na mafana na tsy mafana na mikory na tsy mikory. Raha ohatra hoe miasa tena nge teo aloha voarary tsy mahazo miasa fa zao izy zao mba afaka miasa ianao zany mba afaka mba misy ohatra hoe mitady sakafo sosotra zany fa teo aloha ianao tena ohatrany hoe mangalatra ianao zany teo aloha manao fa zao ianao mba afaka mba hoe mena fahalalana mahity zavatra tsara zay lafin'ilay aloha izy misy fahatsarany tanteraka satria mba mahazo anaiky afaka miaina kely ohatran'ny tanàna zany ianao mba manala-dalana ianao fotoana itetava zay mety le fanapahan-kevitra zany sady amin'izay mba tsy mitatra be koa ny olona hoe raha vao miotrany io mety ho livre be indray le olona zay miparitaka ny aretina hatreto aloha zany io mety. Raha tsy aivana, tsy afaka niasa ireo olona miasa teny nandritra ny iray volana tao anatin'ny fioboana teo. Amin'ity 12 andro manaraka ity, afaka miasa hatramin'ny 2 ora atoandro ireo olona miasa tena raha ny nambaran'ny filoham-pirenena nandritra ny lahateny nataony omaly. Na eo aza ny fahafahana mivezivezy sy miasa, entanina hatrany ireo olona rehetra hanaja ny lamina sy ny fepetra apetraky ny fitondram-panjakana. Mitaraina ireo mponina etsy akasina vokatry ny fanodikodian'ny olombitsy sy ny fanampinana avy amin'ny fitondram-panjakana tokony ho azy ireo. Tsy mbola nahazo na inona izy ireo na teo aza ny fandraisana anarana izay efa natao fanadina. Tokantrano maro ao amin'ny faritra faharoa sy faritra fahatelo etsy ankasina no velotaraina vokatry ny tsy fahazon'izy ireo ny fanampinana avy amin'ny fanjakana. Manambara ireo mponina eny an-toerana fa misy olona manodikodina ny anjara fanampinana ho azy ireo. Ny olana atao anaty fizarana aloha izao betsaka ny olona no niraisina anarana dia tezidisantrao tamin'ny voalohany ny tonga le fanampina voatsongotsongo le olona nahazo dia voasikady zany izy ao anatin'ny fianakaviana amin'ireo samy mpitondra atao fokontany zay zava-misy anaporofona zany a dia ity misy listy reto misy listy aminay ity zay niraisinay ka azoneo anaovana porofo ty zavatra ty fa ny ankamaroa ty listy ty a dia lista fianakaviana daholo ny ato fa sisako zay a dia verenjavony ka tsy fantatra hoe misy anjaran'le olona ve sa tsy misy satria le olona dia efa raisina anarana isatokantrano ka raha mpanodroranga masasasasany amin'ireo aminay a dia efa hita fa potika mihitsy no sasany satria indimy raisina anarana zéro impolo raisina anarana zéro. Na dia efa nisy aza ny fandraisana ny anaran'izy ireo dia tsy tafiditra ao anatin'ny lisitra ireo mahazo fanampiana izy ireo raha ny fanazavana hatrany. Tokotany zahay fa tsy nasinga izao tsisy marina ho anay asa tsy nandray any anaranay taty hono izy nefa nisy tompoko dia nandray any anaranay taty hoe zay miteraka 10 any mahazo an'ity fanampiny ity zay miteraka beantsa mahazo an'ity fanampiny ity nefa rehefa voaka le lista tompoko tsy misy beantsa ao anaty lesy tsy misy an'le soratana efa izy menakavy tokatsara anankiray mibata anankidimy ty aminay a dia taray zahay na hividy varimoko zahay na hividy tsanamoka tsy mahazo tika satria zay olona fatany any a zay fianakaviana any mahazo an'ity io. Nidy ny fonkotany teny an-toerana tamin'ny orana andalovana teny nanaovana ny fanadihadiana. Vokatr' izany tsy nahazo ny fanazavana avy amin'ny tompona andraikitra teo anivon'ny fonkotany izahay. Zokiolona miisa 270 no nahazo fanampiana avy amin'ny filoham-pirenena eto amin'ny distrika Antsirabe faharoa. Isan'ny zaraina tamin'izany vary menaka ary arotava. Kolotevy Antsirabe. Amin'izao ady atao amin'ny fisorohana ny valanaretina coronavirus izao. Eto amin'ny fatrivakinakaratra dia maro ireo olona tena sahirana sy misedra olana eo amin'ny fiainana andavanandro, indrindra fa ireo be antitra eny anivon'ny fiarahamonina eny. Ny farany herinandro lasa teo dia nisy ny fijerevana sy ny fitsinjovana manokana azy ireny ho an'ireo kominina maro mandravitra ny distrika Antsirabe faharoa ato anatin'ny fatrivakinakaratra. Nidina ifotony tao amin'ny kominina ambany ny solombavam-bahoaka Andriamatoa Randriamanampisoa Alfred nanolotra ireo fanampiana avy amin'ny filoham-pirenena ho an'ireo fikambanan'ny be antitra tao atoerana. Vary sy menaka ary arovavany no zaraina ho an'ireo zokiolona miisa 100 teto amin'ity kominina ity. Ny kominina ambany no natombontsika voalohany tato amin'ny distrika Antsirabe faharoa dia eo amin'ny 100 eo zany ny eto ambany
no nisitraka n'ilay fanomezana natolotry ny filoam-pirenena ireo vary sy menaka ary ny arivava izay ahafahandreo be antitra ireo misitraka an'izany ahazoahony hery ahafahany manohatra nanio coronavirus amin'izao fotoana izao. Kominina maro no mandrafitra ny distrika na Tsirabe faharoa ato anatin'ny faritry Vakinankaratra ary be antitra miisa 2.700 no nisitraka ny fanampiana avy amin'ny filoham-pirenena. Velom-pisaorana araka izany ireo zokiolona amin'izao fiahiana ara-tsosialy atao amin'izy ireo izao. Sotratika fitondrafanjakana indrindra ny filoham-pirenena fa tena nahafapoana diatra zavatra nataonareo. Enga ny Andriamanitra ao an-tampony roa amaliny toa hitanareo. Ny sampandrara-patritry ny mponina eto Vakinankaratra no nandray tanàna tanteraka ny fanisana ireo zokiolona teny anivon'ny kominina tsirairay avy izay nisitraka ny fanampiana. 20 aprily 2024 20 aprily 2024 feno roa taona katroka androany nietsika ny tarihan'ireo solombavim-boaka 7 an'ny fanovana teo amin'ny kianjan'ny 13 Mey tolona izay nanoerana niaraka tamin'ny vahoaka ny fitondrana jadona feno kolikoly tamin'ny fandaninan'ny lalam-pividianana. Tatitra ny vahoaka ratsaivina no saika ataon'ireo solombavim-boaka ho an'ny fanovana. Etsika izay hentoy tamin'ny fitakina fialan'ny filoha teo aloha Rajonary Mampianina. Zay amin'ny fa eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena kosa indray. Nanomboka miverina tsikelikely amin'ny laoniny andavanandro ny mponina ho ioanina na eo aza izany mbola sarotra ny fanarenana ny toe-karena any antoerana. Fanadina. Fankalazana fanambadiana, fivoahana kalamanjana, miverina amin'ny laoniny tsikelikely ny andavanandro ny mponina any hoanina rehefa niepika nandritra ny 70 andro. Mbola manainy akamaroan'ireo mponina ny antoerana, indrindra mahakasika ny lafiny toe-karena. Sarotra mahita asa ankehitriny, ny akamaroan'ny asa misy dia momba ny fanaterana entana avokoa, mitotongana ny toe-karena hoanina. Mbola misalasala ny mponina njifa ny entana eny amin'ireo mpivarotra, misy raha teo ireo fepetra mbola tazominy, ireo toeram-pisakafoanana ohatra dia mbola tsy nisokatra. Dia izay mamarina vaovao tamin'ity alina ity, ankasitrany ianao nanaraka izany soava tsara ato tompoko. La 4G by Telma vous a présenté Ni Vavao.